Radio Don Bosco. Mba hovanina fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo. Mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba hovanina. Eny ary dia tonga tokoa ny fotoana izay eo anatsika isan-kerinandro eto amin'ny jampion Radio Don Bosco anatin'ity fandarana izay fanarakatsika isaky ny alarobia maraina ity. Fahatafaraka aminareo izahay ny fandarantsika dia mandeha mivantana amin'izao fotoana izao. Efa merenina kosa dia isaky ny alatsina ny alina amin'ny valo sy sasany ary ny fandarantsika ihany koa amin'izao fotoana izao dia mandeha any amin'ny RDB live manasantsika rehetra ary araka ao anatin'izay fotoana izay. Nao lafiny teknika dadino mikirakira ny sary ary tafaraketotsika ao anatin'ny ora iray. Ny ora iray dia mizara telo mazava tsara. Ny tapany voalohany zany hoe 20 minitra dia novantsika famelabelara-kevitra iarahantsika amin'ny mpanabeny Général Désiré Philippe Ramakavelo. Ny tapany faharoa kosa dia andraisana ny SMS avy any aminareo amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 na ihany koa amin'ny alalan'ny RDB live any amin'ny afatra miafina na ny MP. Ny tapany fahatelo dia andraisana ny anso mivantana avy any aminareo amin'ny alalan'ny 22 443 90 na ny 22 442 09 toy izay ny fizaran'ny fandarantsika mivantana mba hovanantsika rehetra. Mba hovan'Andriamatoa Flavien, mba hovan'Andriamatoa Bruno, mba hovan'Andriamatoa Dadé, mba hovanantsika rehetra manaraka amin'ny fandarana tompoko. Ia, tamin'ny herintsika ny ao anateto tsara ny mampatsiahy ina nataontsika tamin'ny heriny dia fitiantsika arak'izay izy dia tonga dia mitohitsika ho amin'ny anio. Ia, raha manao amintsika Andriamatoa Flavien dia andretratreraka ny fanaovana sy manakalozana teto ny fandarana dia tamin'ny farany teo dia ny hoe tsy fahatokisa-tena izay milazaina fa anisan'ny fanohitra andresina stress na andeha ataontsika hoe terin-tsaina dia hoy isika hoe ahoana ny fomba isian'ny fahatokisa-tena. Anisan'izany dia ny fiezahana ifampiresaka. Fiezahana ifampiresaka. Dia tsy dia misy loatra intsony mantsy amin'izao fotoana izao sy ny hoe hifanakalo hevitra. Matetika foana tsika Andriamatoa Flavien ito fandarana ity dia hoe mba hararotra ireny fotoana hoe ifampiresana zany hoe fotoana iarahana amin'ny sakafo ino ny tena azo antoka fa mba fotoana ifampiresana mba fanakalozana hevitra. Dia indrindra rehefa mba misakafo manko dia ao anatin'ny fotoana sy misy fitiavana ilay izy. Sady makatsirony. Fa ankoatr'izay indraindray tsy dia ao loatra ilay fotoana fa sahirany eto sahirany roa betaka ny zavatra ny sahanina tsy natao dia ohatrany hoe tsy dia ao loatra ilay ataontsika hoe inona ny tena miantoka an'izay ilay isian'ny fahatokisa-tena izay. Fa matetika dia lazain'ny olona tratran'ny stress fa sarotrano ny fampiresaka. Io manko ny tena manahirana Andriamatoa Flavien tsika miteny hoe ny fomba tokony hoe isian'ny fahatokisa-tena dia ny fampiresaka ny mifanakaloatra kanefany ireo le olona tratran'ny stress na ataontsika hoe terin-tsaina ireo dia tsy dia ifampiresaka aminao mihitsy izy. Ohatrany hoe alao ny mitokatoka-monina alao ny mipetrapetraka eny anany eny fa tena mampalahelo e. Indrindra hoe amin'izay fotoana izay dia izy tena hoe le antony tokony atao lasa tsy vita. Ary io fotoana io hoe ifampiresahana io araka ny efa lazaintsika teo aloha dia tsy maintsy hoe ananana fotoana. Ny olona manana fotoana zany anie Andriamatoa Flavien amin'izao fotoana izao dia efa lazaina hoe vitsy amin'ilay fahasairana anao hetseroa indrindra moa miampitrotraka ty aretina valana aretina miparitaka ty dia miteraka tibitiby sy fahasarana tsaina tokoa ny olona maro mitahotra tsy ny ahiahy dia aiza moa ny anananao fotoany amin'izany. Zany hoe raha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao zany dia sarosarotra ihany ny anatanterahana ny le lazaintsika hoe fiezahana ifampiresaka ifanakalo hevitra amin'ny fotoany sy feno fitiavana io. Hitanao fa sarotra kanefa dia tsy maintsy resahana ihany ary indrindrandrindra rehefa ohatra ka tsy misy le fampiresana nge Andriamatoa Flavien dia mipetraka ho azy le sakana anaty. Inona moa le mahatonga tsika sakana anaty tonga dia anao mihitsy miteny hoe inona moa ny fampiresahako aminy inona moa zao inona moa zay le ataontsika hoe sakana anaty. Ka raha vao misy io sakana anaty dia tsy afaka manatanteraka zavatra na dia za hoe nieritreretinao kasaina ho tanterahana dia tsy vita raha vao misy ny sakana anaty.
Ifampiresahana io mantsy Andriamato Flavien de midika sy manambara avy akany fa misy ilay totrika hoe misy le fanorena mahatonga zay ny tena antony ilana le fampiresahana satria le olona tratrany stress io tena mieritreritra mihitsy hoe voailika izy ary zay mihitsy ny andraisan'ny fiainany hoe voailika tsy voailika roa tsy ao tokantrano tsy mahay fampiresaka atsony any fiarahamonina voailikelika am'izay toerana le tojerevan'ny olona fotsiny to ataon'ny olona kilabao zany retraretrany miteraka stress zao le Andriamato Flavien ny fomba farany de ny hoe amin'ny olona hoe isin'ny fatokisateny io de ty averimberitsika foana Andriamato Flavien hoe tsarovy fa mbola mila anao ny zanakao tsarovy fa mbola mila anao ny vatanao zany hoe tsy hoe kory hoe tsisy ilananao tsony fa rehefa mbola mahatsiaro anao fa mbola mila anao ny vady aman-janakao de anisan'ny fanohitra anankiray lehibe koa zay manampy anao be dehibe mba hiala am'zay le hoe fareran-tsainzay ary mba hialana am'le hoe stress zay ngamba ny tiay Andriamato Flavien raha ohatra ka famitena zavatenentsika ny resantsika an'io de mikasika ny hoe fatokisatena fatokisatena mba hisindrany hoe fatokisatena zany de tsy maintsy misy fanehoam-pitiavana io aloha de averimberiko tena topihiko misy hoe tsy maintsy misy fanehoam-pitiavana na fifanakakezana po tsy maintsy miaina kanefa raha mba hisindra hoe fanehoam-pitiavana sy fifanakakezana po reo Andriamato Flavien de tsy maintsy miaina ny fahamarinana na koa ny raha tsy mihitsiny zany zao ohatrany hoe ohatrany mila voatsiary mihitsy ke raha am'izao fotoana zao anao miteny zany hoe tsy maintsy miaina ny fahamarinana tsy maintsy miaina tsy maintsy misy ny rariny sinisitra Andriamato Flavien zany fahamarinana zany fa ohatrany tsy fantatra tsony ina moa ary vao miteny zany fahamarinana zany fanohitra ny vatana am'zany nge de nikolokolo ary fandrisantsika foana teto ny hoe raha vao manao tsy fahamarinana io de manao kolokolo fa tsy de toverao fa hoe ny mampiasa vola amin'ny tsirariny ihany vo zay vao atao hoe kolokolo io rariny sisiny io de ao amin'ny fanajana na fifanajana no iainana azy rehefa miteny zany fanajana sy fanajana zany tsika Andriamato Flavien teny famerimberitsika eto matetika fondro voambolana anankiroa fanajana fafanajana io nge kolotsaina fototra mamalagasy atsika io ny kolom-piarahamonina fototra mamalagasy atsika ary zay zavatra zay rehefa ny kolozay sy ny kolom-piarahamonina no tsy otsony de mba inona zany zao mbola mamalagasy atsika olombelona feolombelona nohony eto Madagasikara de zay angamba sitra hoe nyponao Madagasikara no atao hoe malagasy de zay tokoa ve hoe amina satria anao mondy eto Madagasikara de zay hoe mamalagasy anao fa aiza le tena hoe mamalagasy le hoe kolotsaina sy kolom-piarahamonina ary zany anisan'ny tena hoe anaovantsika nytony fandaharana hoe mba hovaniny tony Andriamato Flavien no io le kolotsaina sy kolom-piarahamonina fototra amin'ny mamalagasy atsika io besaka ny olona Andriamato Flavien no ohatrany hoe mandefa fangatahana na tena hoe amin'ny alalan'ny antso telefony zany na mandefa SMS nandray hoe maninona tsy mba azonareo resahana ve ao amin'ny fandaharana ampahovaniny io ny tena hoe maha-olo-pirenena zany aloha le civisme zany zay tokony hoany atsika ola nge tena tokony hisy azy satria ny tena mahatonga ny mahasavoritaka ny fiainatsika io rehefa tsisy tsony ny kolotsaina sy ny kolom-piarahamonina farafaratsiny le hoe fahaiza miaina ao anatin'ny fiarahamonina nge ny atao civisme zay zavatra zay manina mba azonareo resahanao ve izy ina moa tokony raha resaka an'izany civisme zany tsika ina moa fa tsy ny tena fahalalam-pompany zany maha-olombanina anao maha-olo-pirenena anao ny atao hoe fahalalam-pomba nge tsy ny fihetsika sy ny fiteny ihany Andriamato Flavien fa ny fahalalana mihitsy ny zavatra tokony ho tanterana sy tokony ataony zany hoe ny fanarahan-dalàna zany ny tena miantoka voalohany an'izany hoe maha-olo-pirenena na hoe civisme zany fanarahan-dalàna aiza ny tokony iainana an'izany fanarahan-dalàna zany zany fanarahan-dalàna zany nge de tokantrano nge Andriamato Flavien no isan'ny tokony resahana azy satria ao ny tena natanterana azy raha vao miteny zany fanarahan-dalàna zany nge tsika de efa miteny foana hoe anisan'ny fototra hipetrahan'ny fanabeazana de verimberitsika eto foana de ny hoe ny fahaizana mandrindra ny fahaizana mandamina fahalalana madio sy ny sisa reny le ataotsika hoe fanomanana olo tokony andraiky zay zavatra zay tokony fantatritsika mihitsy satria mengy am'zany retraretra zany mihitsy nge antsika aza sarahana mihitsy ary eny efa verimberitsika eto foana nge Andriamato Flavien aza sarahana mihitsy ny maha-olo-pirenena anao
ny mahamalagasy anao, ny ataoko hoe ny toerana zay misy anao na onevinankonana na eo amin'ny fiarahamonina zany rehetra regny hita eny amin'ny firenena indrozotsika ohatra fotsiny hoe mametraka tsara mihitsy ny fitondram-panjakana ohatra Andriamatoa Flavien mikasika ny hoe fiarovan-tena, fiarovana ny hafa, fitsonjovana ny aretina tsy amely io valanaretina fa mampidi-dozo io ka fotsiny ianao mahita reo tonga ny tamin'ny lundi de Pâques tamin'ny latsinain'ny Pâques marina fa misy manao ny ataotsika hoe manao ny aro vava sy aro orona fa le olona mifanjevo tena hoe tena mifanjevo de hoe aiza ihany ary izy ty hoe inona marina tena atao reny igny endriky ny atao hoe maha-olom-pirenena reny ny atao hoe civisme ny fanarahan-dalàna ny fanadana fa aizany ny hoe manaja ny fiarahamonina ary ny fanadana ny fiarahamonina voalohany indrindra de ny fanajana ny lalàna zay apetraka mba hampirindra ny fiarahamonina mba hisoroana ny valanaretina mba tsy hidiran-dozo sika mianakafa tsika nge tonga lasa miorooro miorooro matahotra eo tsika vao miresaka mihitsy hoe ahoana ny anafanana ny hoe ampianana zany hoe terin-tsaina na stress zany zao ny tsika ao anatin'ny tena hoe miorooro mihitsy ny tahotra ny tiaretiny ty eo indray koa moa le mbola le olona le fantatro na te be resaka na manelitsy ao hoe be de be nge ny matery amin'ny faritanana fa tsy teny hoe Andriamanitra kiniatsy efa loja efa ataotsika hoe efa mampivady-po sy manahira-tsaina lasa indray le mpanitatra rehetrarehetra no tsy miteniteny ao ny fanjakana fa be de be o re olona mitondra soatsika makaiza niteraka an'izany hoe fampioroano zany aza indrindra mato manisy an'le hoe reny rehetrarehetra reny nge de anisan'le atao hoe ahoana ny ampianarana na ataotsika hoe anabeazana ny malagasy mihitsy mba hiaina an'izany maha-olom-pirenena azy zany mba hafantatra ny zavatra tokony ataony na eo amin'ny fitondran-tena na eo amin'ny fifandraisana amin'ny hafa na ao anatin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fanajana lalàna de tena zavatra tena hoe tena zava-dehibe daholy zany zavatra resatsika zany ka raha ny marina nge Andriamatoa Flavien de hoe tsy haintsika intsony ny maneho sy mampita fitiavana fa maninona tonga de ahitana an'izay de tsotra rehefa tsy manaja lalàna nge anao de tsy misy fitiavana andikany satsika fa miteny foana hoe ny fanajana sy ny fifanajana no endriky ny fanehoam-pitiavana aza mitady lavitra fa tsy zay no izy raha fa tsy manaja ianao de tsy misy zany hoe andreny de azany moa de fa teny entsika verimberiny eto foana indrindra fa eo amin'ny zanaka sy ray aman-dreny zany eny Andriamatoa Flavien tena mahavatra fa vitsivitsy hoe noho no mahita any amin'ny gazety hoe ray mpianakaviana mamono zany mafaty malata mieritreritsa nge zany zay olona mpiantso atsika eto mampalahelo be zany tena mampalahelo be mihitsy mahita andreny zavatra eny tena mahita andreny zavatra eny tena hoe hoe zany iafaran'ny fiarahamonina nefa de io rehetrarehetra de miainga ny anatin'le hoe tsy mifanaja tsony tsy misy ny fifanajana zany hoe le kolotsaina sy kolom-piarahamonina mahamalagasy atsika mihitsy miafoana tsikelikely mba tsy tenenako hoe fafoana mihitsy fa tendao atao hoe fa miafoana tsikelikely fa de tena mampalahelo azoko ny Andriamatoa Flavien andrisan'ny mahatonga andreny rehetrarehetra zeny ny fahitako azy ny fiheverako azy de hoe ampifangaron'ny olona mihitsy nge le atao hoe zo sy fanehoam-pitiavana ampifangarony hoe zo sy ny fanehoam-pitiavana satria ny tena anaovako an'izany rehefa ny ray aman-dreny raha vao misafidy ny teraka manorona tokantano aloha voalohany indrindra de ho misafidy ny teraka izy mivady de rehefa teraka soamantsara an'izany de manome zo ny zanany izy manome zo ary io zo io zay efa voalazany anatiny zon'olombelona fototra mihitsy ny zon'ny zaza rehetrarehetra de ny zavatra adinony ray aman-dreny matetika de hoe adinony ray aman-dreny nge fa io zony ka azo takina re olona ohatra ny sorena mihitsy ray aman-dreny rehefa miteny zany za zao efa nisahirana iny afatsarana tsy nataoko taminao ohatra iny na voalefa lany taminao zao zony nge zany ianao nandray adidiny teraka de manome zo de lasa ohatran'io maniratsira le zanaka rehefa sendra miteny zay teny foana moa hoe zay de fiteny loatra hoa zany fa miteraka alahelo am'ray aman-dreny zany fa manao hoe aterao nareo ny nandray adidy hiteraka nandray safidy hiteraka de manome zo azanyzo zany mbola avesiko foana fa nzao ny re olona ka azo takiny zay indrindra hoe zany nanome akanjo anao zany ampianatra anao
manana tany elofana ianao mamelona anao miaro anao zony daholo igny izy zany ary fa mety hoe ao anatiny io ny fitiavana fa tena zo zany azo takina ny fitiavana ny no lasa ohatrany hoe tsy azonao terena fa ny zo tompoka azo takina zavatra roa samy hafa mihitsy zany ary nefa de matetika andray aman-dreny mahatonga leo ary eo indrindra manko Andriamatoa Flavien ohatrany tiako atsidika kely mihitsy ny mahatonga le hoe valibabena valibabena zany ndray aman-dreny ianao aniny no safidy hiteraka andreo zanak'ireo hoe zany hoe ny zanako no manana zo hitaky ny zony aminao amindreo hoe hitavanao sy ny sisa fa ianao tsy manana zo hitaky amy zanakao zay zavatra ray safidinao ny zavatra iny ka ny safidy tsy midika hoe zo zavatra roa samihafa mihitsy ka zay zavatra ray ary zay no anisany tsara mba hampatsivana tsika raha aman-dreny any raha nefa no mpangaronana io fitiavako azy mataona nao zo any tompoko zay no mahatonga le hoe aloha mba horisahana kely io zo io fa lasa mandriso zavatra betsaka mihitsy le izy rehefa eritreretana fa ny fitiavako azy nanaovako ny fitiavako zony iny izy tsy nitaky tamina fotsiny ataovy an'izao fa sanatin'izany ve de baiko ndray aman-dreny izy fa anjaranao fotsiny hoe rehefa mandray adidy ianao de midika zay manome zo ka tena hoe ny zavatra tena ilaina amin'io Andriamatoa Flavien araky lazaintsika foana nge de zao hoe avy eo mberizitsika foana ny fomba tena hoe fanehoana fitiavana nge de hoe ny teny famposina fotoana manokana ny fanampiana ny fanomezana vatana fanakaiky asa raha nizay naverimberizitsika teto zay nge Andriamatoa Flavien ke fa betsaka zay fampatsihivana andreo voambolan'ireo hoe famposina fotoana manokana faminampiana fanomezana vatana fanakaiky reo mba firy manaraka azy mba firy miaina azy mba firy matateraka an'izany manova ny fiainatsika ray manontolo mihitsy an'io ary zany ny antony anaovana hoe amerimberena anazy de tena hoe zava-dehibe satria mahita n'le zavatra mbola misy amin'ny fiarahamonina de tena ohatrany hoe ohatrany manery ianao ny sainao ny fonao fa tsy tenenao koa tamy fananao hoe averimbereno ihany fa o ny fahabolan-drazantsika zay ny Andriamatoa Flavien ny anongatsonina ny matony tsy laitra ny mandevimbelona tena tianana ny tsara ny atsika eto amty fandarany ty tena miezaka mba isiny zany fahavanonana zany zany hoe fahatsara-piaina zany eo anivon'ny ankonana eo anivon'ny fiarahamonina eo anivon'ny firenena ary zany mbola mahatonga atsika hoe mbola mihin'Andriamanitra tombonandro mihitsy mbola anao ny fandarany ty tsika menaka mba hahafahana mihitsy mitondra ny anjara borikitsika mihitsy ny olona manko nareo ohatra mieritreritra hoe hatrany amin'ny sehatra politika ianao de ohatrany tsomba mitondra anjara boriky zany izy tanity fa anisany anjara boriky tena hoe tsika menaka mihitsy fanaovana an'ity fandarany ty eto am'ty radio Don Bosco ty de reo rehetrarehetra reo zany no miteraka fahatokisatena toko amin'ny manaraka horisantsika ny famaritana zany hoe fahatokisatena zany ngamba Andriamatoa Flavien satria tantara mitoy mony atsika tantara mitoy zany mihitsy idiretika ary ny tapany faharoa satria izay ny tapany voalohany mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr m lehibe ny fitomboany mba hovanina @yahoo.fr zay de vita mba hovanina de ny tapany faharoa de amakina ny SMS avy any aminareo ny ananany 033 08 850 02 sy ny RDP live raketsika aloha ny atan'ny RDP live inona no atao mba ahafahan'izay stress izay akoatrany hoe fifampiresahana ka inona fototra tsy maintsy aigny anako ka rehefa iny ka le izy iny misy zay le tonga hoe aza manao ranotikany zinga tokony miainga amin'ny fiaingana aloha fa tsy hoe zay te hoan'ny Tomasana de tonga de any aninina re tsy miala eto Tananarivo ianao fa de eto Tananarivo fa de zanaka tonga de any Ambohimankakely tsy maintsy miala eto Tananarivo ianao fa tonga any Ambohimankakely ka raha tsy ho ary le olona tokony ifampiresahana de am'izay fotoan'izay ianao no miezaka tsy hanao sakana anaty ina le ataoko hoe sakana anaty ianao no manakivy ny tenanao za moa efa ilikelikiny olona
inona moa zay za reny nge le sakana anaty tsy manao teny famporosena amin'ny tenanao ianao fa vao mainka manapiepo sy mandetika ny tenao zay le izy raha tsy misy olo ifampiresana de zay no tsy maintsy ataonao ahoana ny analana an'le sakana anaty fa ny tena ataotsika hoe fosotra mihitsy ne de io sakana anaty io ihany ngeny ohatrany tsanatiny vava ladindrely ohatrany hoe manasavy tena mamosavy tena ka zay no tena loza mihitsy za de eto Andriamanitra Filavy efa averim-bezitsika foana fa raha vao ianao no manao sakana anaty sarotra be manala azy ary zany antony nanaovantsika amin'ny tony fandarana tony mba hitendrenana amin'ny olona hoe aza avy atra za efa miteny amin'ireny olona tonga hoe mangata fotoana amiko reny zao foana manana ho avy fijery miabo fa za miiba mba fijery tsara mitondra fanantenana fa za miiba mitondra fahakiviana zay indrindra zay ny azoko tenenina amin'ny rehefa tsy misy olona izay zany adina ataoko nao za manao sakana anaty fotsiny anao mandeha miala voly manao fanatanjahantena zay zavatra zany kely ataotsika hoe na mihira na mivavaka na misotro rano misy zavatra atao hoe zany hoe aza mijanona fotsiny mitanondrika fa manaova zany raha vao manao rarangy ianao ka zay ngeny averim-betsika eto foana koa Andriamanitra Filavy fa endrena malagasy hoe asa atao akery atao vitatsy natao tena mitondra ataotsika hoe rispo sy afalipo mihitsy manao rarah nefa mihirahira hitan'izany olona hoe malalaka ny sainy malalaka ny fony sambatra izy zay ngambany azo tena mandehandeha fotsiny ary ianao de jery akany atsena fotsiny andeha mangy any rano andeha ohatr'izay de efa izy daholo fanalana le izy mahita zavatra mahafinaritra zao fotsiny na mandeha hoe mijery lavitra fotsiny izy angeny ka mahita ny hoe le faravodilanitra mahita le tendrombohitra mavany reny rehetrarehetra de efa tena hoe manala ny sorisory sainy tsy indrindraindrindra tsika efa vizaka foana le mijery akaiky amin'ny hoe Facebook ny télé sy ny namany mba mizara ihany mijery lavitra de ndraiky mitsika re ohatra hoe efa le Facebook ny efa mahatonga an'le stress tsika le Facebook ihany eo ndraitsika de eo melosa ka iny tsy manala io tena lazaiko fa tsy mampitombo azy vao mainka mampitombo azy doary ny SMS manary 0338 850 02 vehivavy manoratra manana olo tiana tratra ny zokony olo tiako ny resaka tamin'ny bandy hafa nefa za ka no tantarainy tamin'io olo tiako io ny zavatra hitany ka de ny ariva ihany le olo tiako de niantso fa mpamitaka niezaka nandresy lahatra azy nefa za fa tsy sipako ndresahako hitan'io de ny fonza le izy ngedy zao foana efa tena intsika teto matetika koa eo Andriamanitra Filavy raha tsy masonao mihitsy ny mahita na ny sofonao mihitsy ny manre avy hatrany aza avy hatrany de enti-po de tonga de manameloko fa misy any olona be felonany misy olona be felonany mahita ny fiarahanareo izy misy nefa tsy mba manana an'le fiarahana ohatrany io de nentin'ny felona fotsiny hitako le tsy niany latary tsy fantatry ny bandy nyresaka amin'iny fa ohatra mipozipozina bandy hafahafa zay le izy hitanao mba nysain'le anankiray fotsiny de taza le tsy nahita ny latary fa rehefa lazaika ny lava izy nge miaraka am'lay iny hoe tsy teny lahany zany hitanao zavatra ohatran'izany fa raha nahita maso anao na tena nandre anisan'ny poizina mihitsy ny le hoe tonga de mandray fahavan'olo zany efa nytenentsika teto Andriamanitra Filavy vehivavy fito amby roapolo taona no manoratra inona tokony ataoko fa nivadiko rehefa misy zavatra matezitra azy tsy miteny fa mimonjomonjo rehefa mamy vao mahita tenenina tsy azo diofina na marina zany nataoko mba torohevitra toko ahoana ny fomba ifampiresahana aminy le izy nge zavatra ohatran'izany tsy vitan'le resaka tsotra kely eto hoe mangatà tompoko fotoana satria misy antony matoa na nitoetra ny tany fahazazany ny tany fahatanyrany tao amin'ny fiarahamonina niaraka tamin'izay mandreny tsara ho fantatsa daholo nge zany rehetrarehetra any fa tsy misy olona tapitapika eo de mivakapika eo ny toetrany fa inona ny zavatra nanjo azy tany de misy zavatra zay de nge mahatonga le hoe aza mamaika ny tonga de anambaka de fa mba fataro tsara le olona io nge raha vao misy zavatra mampalahelo azy de midongy de tsy azo resahany zavatra ohatran'izany de mba fahafantarina meloza ny zavatra zany inona generaly no tokony ataoko fa nivadiko lasa mamilava de rehefa tsy miteny za fa tezitra fotsiny de vonoiny ray nefa miteny za lazainy fa be sermona inona zany no tokony ataoko tokony afaly ave zany ny amamony tokony ampiseho tare faly foana ve za tena mijaly za tsy hitako zay atao
aiza mono faly rehefa mahita ny amamony asa tsy fantatro tsy mety raha manao mampiome izy zay vao mahafaly azy hafahafa zany andre matofavy fa ny tena marina edy zao hoe misy ge mamy mampiome eny mety ngamba be anao kiva satria be dehibe ny olona mamy milady matetika ohatran'izany fa le izy matoa andreny foana zavatra resahana foana eto amin'ny fandaratika de hoe matoa manao ny mamy le rangahy misy zavatra manahira-tsainy azy ao an-trano ao fa tsy sahany miteny azy de am'le fotoana tsy mahamamo azy zay ke mato ilana an'le fotoana manokana hoe le mandeha mivoaka kely nareo mivady de amin'izy tsy mahamo iny a nareo roa reny miaraka iny de amin'iny fotoana iny mba resahana hoe mahafinaritra be nge za mimpafiarahantsika raha mba ohatra zao foana mosehitsana ohatra zavatra ohatran'izany mahatonga saina nge zany fa tsy avy hatrany de hoe entrao le mamy lava reny ange mandreraka entrao fa lasa ohatry ny milady anao entinao mivoaka izy mba ilanao ady any velany sokozy mihitsy za tompoko niaraka tamin'ny olona 5 volana de nisarahako izy fa tsy norara iny a noho ny antony hoe misy vehivavy hafa tindry nisaraka heritaona mahery zay a de nifameriny indray fa ny fonataniko izy de namelako naverako ngama tiana zay zaho anefa hitako miresaka be am'ilay vehivavy a tiany izy de sary-piaro a ka niresaka izay de naborany tamiko fa mbola tia azy izy nasaiko ny safidy izy hoe hisaraka ary sa hijanona fa tsy mety amiko zany de nandritry ny 2 andro izy a nieritreritra de nanontaniko hoe tsika ve mbola miaraka sa efa nisaraka de aleo ajanona hoy izy fa erreur le izy de ny fona tamiko izy za nefa tsy mahasaraka azy de aleo hijanona mpinamana ary eny mijanona mpinamana hoe tsisy maharatsy azy am'izakeo no tsy sary-piaro rehefa mpinamana fotsiny fa tandremo de tandremo fotsiny hoe mbola anany eritreritra hivady amin'ny olona io zay de efa apetrako tsara fa de ho sahirany eo anao satria raha vao tonga misy zavatra mitsanga kely de ho sahivinao ndray le eny tamin'ny tika raha reny mbola tsy mivady ianao fa nanao ny de mboto fony ianao de avy eo mamerina ndray de zay ve no fiainana tsy aloha mijanona mpinamana de mifanaja enina amby folo taona za manana faniriana anao masery nefa za hitako hoe manana fahajejona sy tsy fahamatorana sady efa miditra amin'ny fitiavana fa tsapako kosa hoe ety vavaka za mitady hevitra za isarahana am'ilay olona miaraka amiko mba mila torohevitra inona ny tokony ataoko manoloana izany tsy aloha hoe manatona mampira mihitsy de mba resahana aminy zavatrany afaka manazava tsara aminao mihitsy izy a ary eo vao tena hitanao mihitsy hoe inona ny antson'Andriamanitra aminao mihiditra masira ve sa mijanona olaika zay mety mihitsy zany ia inona tokony ho ataoko fa za tsy mba mety mijanona amin'ny sipa iray mihitsy fa mampiraha foana lehilahy ny manoratra akolambotra ny inaranao hoe sao de adinonao zany malagasy zany atao hoe akolambotra vao mahita vehivavy de iny nefa te hiazakazaka anaraka azy zay ny izy aloha mi atao mahitsy ohatran'izany ny resaka de amizay mba misaina le tovolahy zay ny atao hoe akolambotra ko inona mo za vehivavy raky mirapolo taona efa manana olo tiana nefa voafefebe ato an-trano de inona ny tokony ho ataoko fefebe anao raha toko mbola hoe ombany fefezany dadasininy fa raha olo efa manana anton'asa anao de zavatra io za miteny foana amy tanora rehefa manana anton'asa mangatady sodrano ny dadasininy mba mitokatrano na mbola tsy manambady azy azo atao mi mitokatrano mba hanananao ny fahafahana sy fahazanao mitantana ny fiainanao fa nganao ombany sokanda raha mbola mipetraka ao aminy anao de mbola overiny ohatrany mbola le zaza foana voana anina an'izao ndray vao miditra trano zay hatra efa mitebiteby ohatrany le zaza hoe 2010 adolatsiny 2010 taona ndreny ianao efa mba efa vehivavy manana ny maizy azy ny ty olona iray za ary tena nanaja azy ny taty aorina nefa miteny izy fa tsy tiana indray ono za nefa izy nangataka fanampiana aty mba iverenany am'ilay sipany taloha diso ve za satria tsy nety nanampy azy vehivavy manoratra tsy olombelona tsony raha ohatra hoe angatahan'olona fanampiana ho amin'ny sipany de miala ty natoko miteny zany asa mety misy zany tsy fantatro fa raha tena amin'ny olotsotra fotsiny rojotra izy
raha fitahany ary ianao hoe za marary fa tena tsy maintsy makany amin'ny hôpitaly dia anaovana ny levididy dia le volany minao azy ka mino ny sipa-hafahany zavatra fantatsy ela mantaina izy fa raha tena hoe fatsorony aminao zao dia lasa avy anao dia mbola any be dia zany kosa dia fa tsisy tsony mba mangataka torohevitra sady ty anontany hoe mbola mety hovaina ve ny toetra hoe tsy de miresaka menatra manao hevitra satria iomezan'ny ankizy avy eo sarotra mandahatra hevitra de ela vao tafavoaka ny hevitra tsy samy teny imason'ny olona maromaro torohevitra tokoa zay le tsy mahatoky zay nge le tsy fatoko isateny io fa teneniko foana mizara ao a mba maneho hevitra ao an-trano tsy maninona anao teneniny dadako no tenenin'inona ny jandrana ny zoky izay ndray ohatra fa de ampisay foana ny hevitra fa rehefa manana fahazara ianao a miteraka ho azy ny fatoko isatena de afaka maneho hevitra am'izay sehatra andehananao fa matoanao tratran'izany satria tsy roviana moa ny olona ny tianeso fa zay ndray zay nge le ezaka tsy maintsy atao avy ao anatiny le matoflavy kola memotrika hevitra nge mety tsy hitovy fa rehefa zay ny nahitako ny hevitra de mba teneniko ny ana teny ilana fifanakaloza ka zay mihitsy ny tena mazava-dehibe ary hitanao za zao raha mampanao andreny hoe cour de parent reny de tonga am'le fotoana hoe fametrahana fanontaniana de mingavy mihitsy am'le hoe manatony ety aloha ety a mametraka an'le fanontaniana de miatrika an'ireo le olona betsaka eto amintsika roa fa ilaina fahazarana no miteny miatrika olona manananana fahatokisatena mihitsy de zavatra ray fa zay mahatonga ny akamarony rehetra zavatra le eny am-pitoerany eny foana de tsy mba samy miatrika olona fa io ianarana io tompoka nanana traikefa fa tsy mandeha ho azy fotsiny am'izao ary zay no anisany tena hoe raha te andresany zany tahotra zany ianao tsy fahatokisatena mizara mandray fitenenana manatrika olona ary nyreny rehefa miresaka aman'olona koa ianao de aza le miondrikondrika andre mitoditodika fa ataovy mahitsy ny fijery zany miteraka fahatokisatena dolona andretraretra zany ary midika hoe manana fahasahina ary tena manana ny fahatokisatena ty olona miresaka amiko matoy samijery anao miteny mba torohevitra anapiako ny vadiko fa izy any dia mba maneho de sahirany za nefa za tsy dia nefa zay tsy miady gamba tsy de maneho fihetsika maneho fitiavana angamba no tiany lazay eno eny rehefa ohatran'ireny nge de alao mangataka fotoana de mifanakalo hevitra de afantarana taro hoe fa maninona izy lasa misy sakana manao sakana anaty sa maneho fitiavana misy antony nge nefa zavatra azo soroana mihitsy rehefa mazava tsara aminao ny antony de azo soroana za de olona tia mifandray amin'ny olona nefa matetika raha ny lehilahy no ifandraisako dia lasa mitoro fitiavana amiko inona nataoko lasa tsy matoko tena intsony a vehivavy a le izy matetika ndrengy io a miankina am'le fihetsika ao fomba fiteninao sy le fomba fihetsika ao ka mety misy le olona efa aravojanary mihitsy rehefa misaka alo izy de ohatrany manao zavatra itomana am'le olona makany any de le ataony vazaha hoe sarina ka raha misarima foana ianao mieritreritra le olona iresahana hoe te maninona ary ty tovavy ty na ohatrany mandrimandry maso rehefa mijery zay mi de efa misitsidika iny zavatra ohatran'izany na hoe rehefa mitsika amiko de ohatrany sarosaroka anaky zany misy zavatra afa tiany tenenina ve de zay de le izy lehilahy manohatra ahoana ka ianao amantarany fa mbola virgine vehivavy iray za mantsy efa roa volana nanao pasina tamin'ny tiako a nefa ohatrany mbola tsika ny fony je fiovany a tsy izy mbola tsy niaraka tamin'ny lehilahy ono mba afaka azabainareo ve ny tena atao hoe virgine sa rehefa manao firaisana de hoe tsy virgine intsony iny le izy any mahatonga an'izany hitanao mbola misy fomba fianakaviana za fa nahita mihitsy fianakaviana atao mariazy le tanora anankiroa tonga misy fotoana mihitsy a asa ataotrika hoe mirombifolo alina miraikifolo alina de miteny mihitsy ny miavany tolony le lehilahy hoe ndana am'izay nareo miakatra iny hoe ndana miakatra iny a ny ahafantarana hoe mbola virgine ve le zazavavy satria iny anao afantarana zao mbola virgine tsy maintsy misy raha mandeha kely a eo amin'ny fandrina zay anao afantarana izy
satria misy karazana ohatrany hoe ina reny ilazako zany mamparana mosiny vazaha tsy tokony andikana de raha vo simby ny ohatrany hoe rovitry ny mamparana iny dia tsy maintsy mamoaka raha de zay ny ahafantarana de tena hoentina any am'le ray aman-dreny ao ambany miandry ao ambany mihitsy hoe ty le raha de hoe tena mbola virginy io mbola misy fianakaviana manao zany ety Matoflavia eto Madagasikara eto Madagasikara mahafantatra olona mihitsy manana fianakaviana ohatran'izany hoe tena hoe oka tsy famitaka mihitsy iny fa de natoko mihitsy zay hoe mbola virginy le zazavavy nalainy ny zanakay zao taranaka nalaina mila olona madio zany tonga manana fitondratena madio tena misy zany falatsaka zany hoe vitsy de vitsy fa mbola misy tompoko mbola misy ia za manana olo tiana de za tsy tia azy fa izy tsy matoky raha tsy manamafy fitiavana ono de tsy manaiky azy satria izay tsy vitany inona tokony atoko marina ny anao za eto famiteny foana saitsandre Matoflavia raha vao mangataka firaisana ranofy nefa olona tsy vitany inona avy aloha izy andeha raha andeha fazamba manimba tena zany firifirina zatovavy voafitaka be voka sanatiny vavy alatiny lela lozany le tovolahy fotsiny solony hatramin'ny pisiny zany de sako mihitsy mamerimberina azy eto fa be loatra le zatovavy voafitaka ny olona ty tompoko miandry ny fotoana hanambadiana zay vao misy firaisana fa rehefa tsy matady de ndana mitady any amin'ny hafa mety ho misy fitiavana ve ny lehilahy iray raha miantso ny namany vehivavy hoe malalako de milaza ho malahelo foana zay fifandraisany tsy fomba fifampiresahany tsisy io andre Matoflavia aloha tsy midikiny misy olona tena zatra mihitsy ohatran'izany zatra miteny an'izany manao ny malala ohatra nefa tsy hoe olona tena tiny na olona olona mpifankatia olona mpifankatia misy fiteny an'izany fiteny ingetra any ndray ina kay ny tokony ataoko mba amaforona ny fitiavana mpifankatia de io nge le hoe raha te hamafiorina ao de le fotoana manokana iny ny tena manamafiorina mihitsy le nareo rorerino mandeha mitsangatsanga nareo rorerino miara-misakafo nareo rorerino mba fampidinidiniky nareo rorerino zay no anisany manamafy ny fitiavana za toko raim-pianakaviana tena tsy mahay mandeha firaintsony nohon'ny zavatra maro efa noleferiko te hiala am'izany nefa tsy mety fa tena mora tezitra inona ny tokony ataoko de zao foana fiteniko amin'ny olona rehefa misy fanontaniana ohatra zay alay saretsaina ohatrany misy mozana de atao amin'ny andaniny sy ny ankilany de inona ny mavesa-danjanao ianao le mora tezitra de mety handrava ny fiarahamonina ve sa le ianao le hoe mahafetena ka mampitoy ny fiarahamonina zay fotsiny ila izy rehefa ohatra ianao hoe tsaiky manao zay de azagaga ianao raha rava ny tokantranonao azagaga ianao raha iatahan'ny olona azagaga ianao raha iliky ny olona zay ny safidinao zany mihitsy zany hoe mazava tsara nge zany izy amin'ny mavesa-danja aminao mifampitehana sa fizondrano zay mba mila torohevitra za azafady fa tena tsy mba mety mahatambatra mihitsy na vola na zavatra sa ve marina le hoe misy manambona sy tsy manambona ny trano hipetrahana mba miezaka ihany fa lany foana ny vola io zany le Matoflavia rehefa manazavandreny amin'ny olona fanontaniana ohatran'izany totra araky ny fisainanao sy ny finoanao finoanao ohatrany baiboly mafindra tendromboly rehefa anao milaza hoe za ty de tsy mba mahay mitany de tsy atana vola mihitsy ianao satria ny finoana mafindra tendrombohitra araky ny baiboly de finoanao no mahatonga an'le izy manino ianao tsy ahitantana ohatra ny olona rehetrarehetra fa ianao rehefa mandrisy lahatra ny tenanao hoe za ty de mpandanindany vola za de manao zao za ty olona ratsy vita za zao zay le anisan'le mbola ataoko hoe karazany takony hoe ianao ihany manapotika anao ao anaty ao fa tsy milety amba manodidina kosa fa ny tena ratsy indrindra de le ianao no manao sakana fa tsy ny olona avety avelany kosa raha no miteny azy fa ianao mihitsy ohatranao mandresy lahatra ny tenanao anao de everinao fa tena marina tokoa zay ny tapany faharoa ndao idiratsika ary ny tapany fahatelo ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanina
indrindra ny tapany fahatelo dia andraisana ny antso avy any aminareo amin'ny alalan'ny 22 443 90 na ny 22 442 09 ndao ary miditra mivanta anareo a rehefa azonareo rehefa voarainareo ny antso amin'ny alalan'ny telefona dia na manalavitra ny radionareo na vononareo ny radio mba ahafahantsika miresaka tsara tsisy ny de feo afafy zay raha misy an'le feo afafa dia tsy de loatra hoe ihany koa ny feonareo miaraka tompoko salamy salama tompoko vaovano alina fotsiny hoe hisotra kanareo satria tsaka ny expérience sy ny trangam-piaina rehefa nalaina teta dia misy ny nanovanta zavatra nampianareo ka dia hisotrana betsaka mon général hisotrana ihany koa ianao mpanampy azy amin'izao fotoana indray zany ny zavatra alina zany a ao ny tena satria tratran'ny coronavirus dia manetana le olona sady hoe mare olona fa ny zavatra miatra taminay tamin'ny latsinainy hatramin'izao tena CSP2 fen'olona tsy latsaky ny telonjato rehetra CSP2 rehetra manerina Antananarivo ny eny amin'ny CTC hipoka tantera zany zany amin'izao fa anatin'ny fahatsarany sotra ny jesobe be mivavaka dia manetana ny olona mitandrema re olona fa mafy io coronavirus io tena mafy dia zay ny nanetanako indrindra zay nanetanako sady ny fanafody zany a eny amin'le CSP2 tonga lany zay tonga lany dia nefitsika mila fitsaboana voka dia tsy mahara karaha ohatrany anazy nefa 9 million lasa vo tonga amin'izao hoe mba afaka miteny resaka ohatr'izao manetana rehefa misalaan'ireny nitasy bosy fahatanana fa tena efa hipika io fa niparitaka io dia misaotra indrindra dia misaotra nareo e misaotra fa tena ilaina inge zany satria manko nge andre matofilavegna io rehefa totrika hoe ny fitondram-panjakana no miteny dia ohatrany tsy rara iny fa rehefa olona tena mijoro vavolombelona hoe zany ka fa tratany le olona ka tena mandreraka an'io ary sanateny vava tena mety mamony tapoka dia tia hainao tokoa say miaraka tompoko mikeretra tompoko aminao resaka hitanao coronavirus aty amin'ny aty misy olona voan'ny coronavirus a nety izy mbola tsy mitiany an-trana fa loatra mbola mandehandeha indray izy aty dia tena izy hoe nareo nga milina vady aman-drana fa ndray tokony mandeha izy antoko telefonena satria izy mampimodibetaka zany tokony andraikitra amin'ny fokotany fokotany ve sa tokony andraikitra amin'ny fokotany atsona lesana ny vata satria manko tena maro be mihitsy le nareo fa milina vady aman-drana izy midy afa azay mainty azy reny tsy nasolo tena mpanjakana eo amin'ny toerana zay misy ny fokotany misaosanao mandray andraiky satoko fa tena zava-dehibe mihitsy inge zany tena marina zany tenenandray matofilavy any zany marina fa miteny izy hoe nareo nga milina vady aman-drano ko raha mifindra ty aminay neretina any aminareo dia nareo koa nga ny zava tena marina zany a tena marina mihitsy ary tokony mandray fepetra daholo ny olona rehetrarehetra mbola tokony mandray fepetra daholo mihitsy satria raha tsy ny rehetra mandray fepetra dia tsy mety ka zay le tsy maintsy miara-mienta antsika mianakavo fa io tsy vitan'olona tokana ange no fanomezantsiny inge tsy maintsy misy hony fa mba hieritrereto eny ny zavatra mety loza hitranga io araka ny tenentsika hoe raha ohatra ngeka misy olona anankiray tsy mitandrina fa ny olona rehetra ny sasany olona anankiray no mitandrina fa ndraitrarehetra tsy mitandrina dia mitotratra koa le anankiray iny ny tandremantsika ihany koa tsy ny fanjakana akory no sepotra rehefa sepotra ny anankiray izay marary fa ianao no sepotra moronao no tsitsinao ny avokavokao no simba tsy hanao ny asa antsony raha tokony any amin'ny 5 isan-jato ny mpitsabo dia tokony hiasa amin'ny fitaovam-pisefona ny avokavoka lasany amin'ny 7 isan-jato izy a dia tsy maintsy ho faty any ianao noho izany tokony tsy maintsy mitandrina daholo tsika rehetrarehetra ao anatin'izay satria zao aretina zao ngeka zavatra tena tsy hoe Madagasikara rery fa aretina maneran-tany izy io a ka noho izany mila mitandrina ary vitivity izy io dia mamono afa le tamin'ny herintaona zao hoe somary elaela ihany raha zay ny azo lazana azy fa ity vaovao ty tena vitivity kely ary nitrangana aretina sosotra aretina voalohany tsy mitovy amin'ny tamin'ny taloha tsony fa indraindray mivaova ny sasany any amin'ny maso ny sasany sofina tsy fantatra tsony miaraba tompoko mba hovanina tompo allo eny tompoko miananao zay maro miverina kely izy mirahala mianatra eny tompo
Ny anay hoa zany tapatrano efa mianaka roa zanako a de mivady. Zany tratra volo tany am'le vady koa heureusement zany Andriamanitra mba fitata le zatako fanaly fanakiny am'reny be any. Zany miala fanentanana ihany le le ozy ny expérience tany amin'ny dokotera hoe le cache-bouche tsara va doublé asina alcool kely. Fia le araky le niteneninao teo hafa le variant ty sady mahery vaika mora fiza kely. Za tapaka ananao cache-bouche tsy tapaka ananao gaon-tanana fa mbola tsara be ary. Mba izavako aminareo zany asio alcool kely anaty cache-bouche. Tantanana foana tandrema asio ihany le fanentanana aminareo Don Bosco iny nefa tena dieno de le fanentanana am'le coronavirus fa tena efa takeo. Sotra ndritra tompo, sotra ndritra fa tena zava-dehibe zany. Zay tena ao anatin'ny fanentanana tena manao foana ny fanentanana amin'ny olona amin'ity aretiny ity tokony hitandrematsika rehetrarehetra mihitsy satria araka ny tenenina hoe tena arety mandoza fa ny mahagaga fotsiny de zao tamin'ny heritonatra tao anatin'ny fotoanany amena tahaka an'izao de ny tele rehetrarehetra misy fampitandremana daholo hoe arovy ny tenanao arovy ny ino zay hita amin'ny écran rehetrarehetra fa zao tele ray ihany sisa hitako an'izay zay neny mahagaga nefa tokony misy daholo ny fanjakana tokony maniry mihitsy tokony asina zay fanentanana ny olona hoe any amin'ny tele rehetrarehetra tokony asina an'iny daholo mira mitandrina ny olona miraba tompoko mba hovanina tompo atsika rehetra ia na zany tiako mahena kely de zao resaka adihevitra be misy ny anay zany tapetrano no maly ny hainao le isa le atotanisa tsy miova mihitsy zany de hoe inona ny tokony atao amin'io de za zany ny tena me zanako hoe efa netana ihany a zany ny tokony amafisiny de ozy izy le zanako vavy hoe ka le fanentanana nenoneno ozy izy atao foana fa ohatrany tsy mandaitra am'le olona mihitsy ohatrany ten'le rano apetraka anatin'ny ganagana reny ozy izy de ohatrany hoe fahasalina fotsiny nenon'le olona azy fa tiako hoe inona ozy izy ny fanentanana mafimafy tokony atao fa tsy le olona zany a tsy mandray ndraiky mihitsy zany ary zao teo misy ninazy hoe tsy misy le iziko de tsy haiko hoe inona zany ny fanentanana hafa ohatran'izay hoe mety izy miteny hoe ny ministère fahasalamana ny communication reny ny tokony mandray anjara mavisika be mihitsy ao anatiny fa tiako hoe zay ngamba ny tokony atao mafimafy kokoa zany accentueny zay ny tiako tenenina hoe am'le fanentanana an'le olona satria effectivement marina mihitsy fa be mihitsy zany le tsy manao an'le vavasorona le manaja an'le lanelana zay ny tiako tenenina fa topoko amiko mieritreritro de mety hoe tena fandraisandrako io nge le civisme malazatsika teo hoe ny a zany a reny olona efa voniko aretiny reny ka sitrana somatsy mba hiriziko mba hitsangana vavaropelona efa misy manao ihany ka tokony tombo mihitsy isaky ny ataotsika hoe fifandraisana rehetrarehetra fa reny angamba no afaka mandresy lahatra mihitsy satria ny aina ny fanjakana ka io adidiny miteny ingety zao miraba tompoko vano reny fianakaviana mipetraka eto Talatamasy ento raha tamin'ny herinandro iny raha nisehon'le aretina de nanantona CSP2 de nitoraka voninkazo kely eo amin'ny CSP2 Talatamasy satria tsy mba anisan'ireo CSP2 hoe mivarotra fanafody satria nahazo fanafody tokony tsabona atao zay azo daholo ascomycine, magnésium, nisy zinc, paracétamol, CBO, CBO plus. De tena nitoraka voninkazo ny amin'ny CSP2. Amin'izao moa zany efa mahatsara tena hoe salama. Ianao zany tena milaza hoe misy le aretina? Ahoana ozy? Tena milaza ianao hoe misy le aretina? Misy amin'ny aretina le reraka be aloha de avy reraka be iny a de tsy mahavita tena tonga zany de reraka de misy hafanana de somary kokoa maina fafy zay de zay no nanomezany dokotera ny fanafody de ny olona rehetrarehetra nandeha tao Talatamasy a de nahazo ny fanafody daholo
Rana voninkazo no amin'ny talata maty. Dia manentana foana ny olona zany hitandrina satria tena tsy ampoizina. Ampoizina li satria zay mbola naheno tsirokanina, zay mbola naheno fofona tsara. Fa efa ny aretiny efa ao anaty. Le aretiny efa tao anaty. Dia no lefa nihinana le fanafody dia niasa le fanafody dia voky vao aretina maty raviny. Voka avy any anatina ao any. Tretran'Andriamanitra. Tretran'Andriamanitra. Arapaina ianao zany. Ya. Zava-dehibe mihitsy anie zany. Ia, saotra tompoko. Miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko. Ie tompoko. Ia, miarahaba Diby tompoko. Miarahaba tompoko. Avaty Abongolava tompoko. Ie tompoko. Ia nono. Enjera resaka coronavirus ty Abongolava satria efa olona roa zao no maty satria nefa tsy henonay mivoaka mihitsy izy amin'le sesio fohy be. Fanapan'izany a le fanetahana zany amin'ny resaka media arakaraky le olona ohatra zany hoe aty zao be foko ampandroy dia makatangalamena ampandroy no manetana an'le olona amin'le covid-19 dia arakaraky le foko zany dia hoe maka le ray aman-dreny zany mba manetana isaky le foko. Fa ohatra dia mandraitra mihitsy le fanetana ao amin'ny media sasasasa mba tsy hoe izoko be sy ray aman-dreny be tangalamena be ngamba no miteny mihitsy zay ngamba vao manaradia zany sasasa dia mba fanetana zany anay marina zany tena teny ilany io atao hoe miandahy miambavy mihitsy teny fanomezan-tanana mihitsy le fanentanana toko fa zava-dozana le izy ary iza na iza sanatiany vava la tindrila maty malagasy foany reny na malagasy na tsy malagasy rehefa hoe maty dia aretina dia mampalahelo daholo zany zay aloha tena daholo tsika rehetrarehetra amin'ny aretina miarahaba tompoko. Allo Miarahaba tompoko. mba ovanino Hiditra fandarana mba efa tafiditra ianao fa miresavy hatrany. Zay hiditra kely am'le fanentanana ny corona satria zay zany efa voky. Aty amin'ny faritany zay no resaka. Dia zavatra tsapanay aroa zao nanay fianakaviana voany iray afaka iray lava. Dia zavatra tena nampalahelo anay hoe tsy vidiana ny oxygène any amin'ny hôpitaly. Zay fa maravina zany ka tsy hidakako aminahady dia efa ny hôpitaly. Zay zay l'hôpitaly be. Tsy tafiditra fa mandehana manara-penta. Fa manara-penta zay nahilika zarena amin'ny hôpitaly be. Ngandray zay naverina fandroana ka na manara-penta. Tafiditra tao zay ka mala tsara ny mampandeha. Teo indray zay tsy misy oxygène hoy zareo. Ararinay nefa mitsika. Dia misy mafy zany teo alohanay satria amin'izay zay iny oxygène nampiasaina tamin'ny marary iny nampiasaina raminay. Io ny oxygène anao nareo 6 millions vidiny. Tena moa fa marary zany dia nahaito foana. Dia mekena le 6 millions apetao ary dokotera. Après keko 3 heures 4 heures teo aty ny mararinay. Dia zany tena mampalahelo anay. Olona zany marary mahatsy tena marary ty izy amin'ny hôpitaly zany any mitava misy any amin'ny hôpitaly. Dia fanakavo zay amin'izao zany. Dia aty koa ny antena dia tsy afaka makaiky. Ka zay mba hanetananay amin'ny mpitondra fanjakana ny filoham-pirenena ny gadazavo fa hoe tsy aloha volany. Oxygène nefa ny zay zany vola alohanay. Dia manenga zay ritondra. zay le risoriso zay mba hoe mba jereo akaiky zany rano amin'ny hôpitaly fa lasa ataona dokotera vitsivitsy na le fitsavona. Zay ary manentana atsika vaoka koa hoe ary tsara mitovy marika rehetrarehetra fa mafy be ny marary mafy be tsy manambola anao nefa marary dia tsy maintsy tsy misy fanafody nefa tsy misoroka. ny antony ny zavatra teniko am'izay zay renim-pianakaviantsika inona zany ny ataon'ny ordre de médecin eo anatrehany zavatra ohatran'izany io hita fa teriny fanjakana fotsiny to misy reny ordre reny koa afaka mandray andra Miarahaba tompoko. Ie tompoko. Le raha ina amin'ny CSPD sy ny dokotera mahakasika an'le coronavirus zany. Le izy tsy hoe le dokotera manao risoriso fa noho le fahabetsahany le olona tonga dia tena tapitra zay fanafody mahita.
misy fanafody lefa avy any fanjakana firoboritra eo fa ny filarana tomboka teny aniko aminao fa tsy lataky ny 500 isan'andro no hoany akandray anao dokotera libre feno tsy mandray tsony fa feno ny fandrina feno tena tokotany tonga teny amin'ny CTC ohatr'izay ny zava-misy ka ny anazy zany de fijoroana vavolombelona hoe tsy ohatry ny grippe stage tsotra tompoko fa foadify amin'ny grippe stage bazy ary manaytaina sy marary ny vatana ny volo ny moral anao tonga de votanteraka ho faty ka ny ana za zao avelona lamahitsy indray teo de mandeha mividy voankazo de mbola zara fa misy 300 isan-jato re tompoko mba manao an'le kasibosy faletana manao an'le kasibosy de za de miteny hoe tena mafy ry zalahy io fa tandremy tsara petrol le kasibosy fa tsy mahafaty manao an'le kasibosy fa tratra le valana retina amin'ny mahafaty de eto miantso fanjakana mandraisa fepetra de sambory le olona tsy manao sambory le olona tsy manao fa tena makarary io zay mivady am'izao fotoana zao atatrano mbola mitady tena fa mivanakay mba avitra soa matsara tsy naninona de mba manetana le olona andreny ndao fitiantsika voalaza teo zava-dehibe mihitsy nge zany ary misaotra manokana mihitsy anareo zay nijoro vavolombelona fa zay le fiaraha-mientana fifanampiana zany tena zava-dehibe ka ny zavatra andesantsika teo moa de hoe mba anana fahatokisa-tena de tena zava-dehibe mihitsy fa tsy mampitsy ny fahatokisa-tena de ianao ihany manao sakana anaty de amin'ny heriny zany tsika de tena hoe andao faharetana tsara le hoe inona tsara zany ny fahatokisa-tena afahantsika mitady an'izay vahaolana ndray ia raha ohatra ianao ka te hiona amin'ny général nisy olona teo vitsivitsy nataony hoe mila miona aminy de atsoy aloha ny 22 443 87 rehefa azonao ny lara telefony général de atsoy généraly isaky ny maraina ny fitsasany ka hatramin'ny 8 ny tolakandro am'ray sasany ka hatramin'ny 2 de rehefa azonao généraly dia arao tsara ny fotoana ny ora sy ny toerana zay omeny anareo de raha ohatra sendra tsy afakinareo amin'le fotoana efa nomeny de lazao meloko izy satria tsitsika rery no raisiny fa be deabe ny olona raisiny sy ny zavatra zay ataony ary izy ary ny soratsika mafofotoana sy andro zay omenantsika rehetrarehetra am'izay famahana ny olana izay ny fantarantsika de miverina isaky ny alatsiny ny alina amin'ny 8 sy sasany mandeha tany amin'ny RTP live izy teo ary mandeha any amin'ny YouTube rehefa avy eo Bruno tony lafiny teny teknika dadiny teo mikirikirany sary ty mahazatra antsika ny général Désiré Philippe Ramakavelona anao fa mila belara lefitra metraka ny velomo mandrako na matafo manaraka indray velomo atodiko mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina